Miarabantsika tatsanamana rehetra manao zao fanakalozana izao aho ho fanampianatsika tantsahanamana izay kely velaratsany any andohasaha. Any andohasaha mantsy ny mahazatra antsika tantsaha malagasy ny mamboly azy. Ny tampotanety nefa no tena malalaka ary nefa tsy manavanana antsika no mitrandraka ireny satria mila finiavana sy fahavononana ara-toetsaina ny miakitra ny zavatsarotra. Fanohitra lehibe iray hoentintsika amin'izany mantsy ny fahavononan'ny saina manoloana ny zavatsarotra hiatrehan'ny vatana. Izany indrindra no anaovako izao fanakalozana izao mba ho ahafantarantsika tantsahanamana fa mety ny fanamasahana tany miaraka amin'ny fambolemana mangahazo izay ahitana vokatra tsara sady misy tsiro hafa no betsaka. Zao ary ny fomba fanaovana azy, manao tatatra eo amin'ny 70 cm eo ny velarany dia 70 cm ny alalany. Manisy bozaka 20 cm ary manisy ravy maitso 20 cm. Dia zezika 10 cm. Izay vao manototra tany. Vita izay vao manatsatoka ny mangahazo. Tokony 50 cm ny elan'elan'ireo mangahazo ireo amin'ny andaniny roa. Mahazo tatatra anankiray kelikely tokony 50 cm eo indray amin'ny elan'elan'ny tatatra misy an'ilay mangahazo. Dia verenana asiana bozaka sy ravy maitso ary tany mainty sy zezika indray io atao fambolena vilona sy katsaka amin'ny fahavaratra. Ary azo asiana tsaramaso ihany koa. Marihana etona fa piompiombo ny tenako ka izany no antony mahatongahy mitrandraka izao tampotanety izao ho atao fambolena mangahazo sy fambolena katsaka mba hitsonjovana ny sakafon'ny omby sy ireo fatazena. Amin'izao fotoana izao mantsy dia efa sarotra ny miremby vilona sady tsy misy ny toerana vitsy ny toerana azahoana maka ny remy vilona eny an-tsara eny. Dia izay ny antony ambolenan'izao vilona sy mangahazo izao ho atao foto-sakafon'ny omby sy atao fanampin'ny sakafony toy ny katsaka sy mangahazo ary ny ravin-tsaramaso. Tsy mety nilaza veny omaly saro manjavona ka tomany tsy mety mifo ave sady tsy mahare nefa tote tsy ambadika ihany Eva rehefa
masoandro igny de nahatsiaro nazy fony anao rehefa maty masoandro igny